Faly miarabantsika rehetrarehetra tompoko naiza misy anao ary faly miaraba manokana ny ray ny amin'izao fetany ray zao ho tahina manokana ny ray rehetra tsodramin'ny ray ho ela velona ho tahin'Andriamanitra rary soa indrindra tompoko. Narindra-pamonjena Rakotomirina ny anarako an'izay mbola tsy mahafantatra mpanompo kely mbola tsy pasteur fa mpanompo kely fa zay nazy maimaimpoana moa Baiboly dia mba hizara maimaimpoana. Ny jerentsika androany dia hoe misy valeur. No ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Isaia 3:7 ny 4 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Satria mahalala eo imasoko ianao, eny be voninahitra sady tiako. Mamela ianao mba ho vakitsika amin'ny teny frantsay ilay izy c'est que tu as de prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi. Andriamanitra zany dia manome valeur antsika tsiraray avy. Tadio fa ny zavatra misy valeur dia vidiana lafo. Tadiavina. Noho izany ampiakaro ny valeur anao satria Andriamanitra mihitsy ny manome voninahitra antsika. Ampiakaro ny tomba bidinao na hoe valeur anao. Aoka hanana valeur anao ary aoka ampitombo ny tomba bidinao ianao. Ka ny hojerentsika amin'ity vidéo ity dia ahoana ny ananantsika valeur, ahoana no ampitombotsika ny tombam-bindintsika. Jerentsika faharoa inona manimba amin'ny valeur antsika. Ho jerentsika ao aorianan'ny générique. Isaia 3:7 ny 4 satria mahalala eo imasoko ianao sady be voninahitra sady tiako. Ho vakitsika amin'ny teny anglais le izy zao mivaky ny teny. You cause a value in my eyes. Raha tsorina le izy zany amin'ny teny malagasy dia zao satria manana valeur eo imasoko ianao. Nomen'Andriamanitra ady zasy ianao, nomen'Andriamanitra voninahitra. Zany hoe manana valeur eo imason'Andriamanitra zany tsika tsiraray avy. Ho jerentsika amin'izao fotoan'izao hoe ahoana ny tombon'ny valeur antsika, ahoana ny ampiakarana ny tombam-bindintsika. Satria ny zavatra misy valeur dia vidiana lafo, tadiavina, ilain'ny olona rehetrarehetra. Zany tompoko ny zavatra misy valeur. Ahoana ary ny ananantsika valeur, ahoana ny ahafahantsika mampitombo ny tombam-bindintsika. Ame ohatra vitsivitsy ny jiro sy rano zao dia omena valeur satria misy lanjany. Ka nampiakary ny jirama 200 isan-jato ary ny vidin'ny jiro sy rano dia tsy maintsy mividy foantsika satria misy tombam-bidy ny jiro sy rano. Ny volamena ihany koa dia tadiavina fatratra satria misy valeur. Ny ohatra manaraka, raha misy mpiasa anankiray zao ka manana valeur io mpiasa io dia tadiavina naiza misy azy. Ny orinasa mihitsy mitady azy hatrany ampitan-dranomasina hatretỳ Madagasikara satria manana valeur. Raha misy mpampianatra anankiroa samy mpampianatra matematika zao fa le mpampianatra anankiray tsy mionona amin'ny fianarana izay efa vitany fa mbola mikaroka, zay le mampiakatra valeur, zay le mampitombo valeur. Karaha tsy eo le olona anankiray dia hita banga be le toerana. Noho izany ampiakaro ny valeur anao. Raha samy mpivarotra mofogasy zao, raha mety mpivarotra mofogasy ianao dia ampiakaro ny valeur anao, ampiakaro ny tombam-bidinao. Mety dia voici parfum le mofogasy fa misy parfum vanille, parfum fromage dia lasa miakatra ny tombam-bidinao. Ny fantrana dia tsy problème fa ny fantrana dia résultat. Efa vokatra ny fantrana. Rehefa kamo isika, rehefa malaina isika dia manoratra tantarana fantrana sy fahasahiranana. Ny fantrana dia vokatra io. Ka ny alana amin'ny fantrana zany dia tsisy afa-tsy ny fahafohizan-tena sy ny fahafohizana ho an'Andriamanitra rery ihany. Mila manoratra tantara vaovao zasy ianao. Ahoana ny ahafahantsika mitombo valeur? Ny ahafahantsika mitombo valeur dia zao ampitomboy ny talenta ananao, ampitomboy ny fahaizanao, ampitomboy ny qualité anao. Raha mpihira ianao dia ampitomboy ny fahaizanao mihira, mianara, mitravailler, aoka tena hikotrana mihitsy ianao. Dia rehefa mitombo ny fahaizanao dia mitombo ny valeur anao. Ampitomboy ny zavatra ianaranao,
raha mitendry ianao dia aoka hikaroka ianao hitombo foana. Ozy izy ilay naman'izay hoe rehefa tsy mianatra isika dia loza amin'ny toetrandro. Raha mpivarotra ianao dia ampiakara ny tombam-bidinao, développeo ny zavatra efa hainao. Inona ary mampitombo sy mampiakatra ny valeur? Hijery teboka vitsivitsy tsika. Voalohany, ny fanetretena no mampitombo sy mampakatra valeur. Ny olona manana toe-po manetry tena dia azo antoka fa hiakatra amin'ny valeur an'izany olona izany. Mianatra mandray any amin'ny hafa. Ka rehefa mianatra ianao mianatra avy any amin'ny hafa dia ilay fahaizan'ilay olona hafa lasa mifindrany amin'ny dia lasa mitombo ny zavatra hainao. Faharoa, ny toe-ponao no mampiakatra ny valeur anao. Ny valeur nefa dia miandry zavatra ny valeur. Ary ny fahatelo, anisan'ny mampiakatra ny valeur dia ny fanahin'ny fanajana. Ny fanajana dia ahatonga anao anana valeur. Hoy ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fito ambin'ny folo tapany voalohany zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Manaja ny olona rehetra. Raha tia hanana valeur ianao dia mila mianatra manaja ny hafa. Raha tia hitombo valeur ianao dia mila mianatra manaja olona. Rehefa manaja olona ianao dia tsy ilay olona no hajainao fa ny tenanao ihany. Inona ary farany manimba valeur? Ny manimba valeur dia amin'ny fotoana ianao tsy manaja ny lehibe anao dia miena ny valeur anao. Amin'ny fotoana ianao tsy manaja olona anankiray dia miena ny valeur anao. Ka n'aiza misy atsika na eny an-dalana na ao an-tokantrano na any am-pianarana na any am-piasana, aoka ho feno fanajana olona ianao, fa rehefa manaja olona ianao dia miakatra ny valeur anao. Na ny olona ary hafa mihitsy ity olona anankiray ity. Raha mandiniky tsika dia tsy mifanaja ny olona amin'izao, tena tsy mifanaja na amin'ny fifampiatsony fotsiny ary tsy mifanaja. Ny pasteurany dia tsy hajainy fa asiany surnonce nohatra izany ny olona mpiara-mivavaka, fa manaja ny olona rehetra. Ka na mpampiasa anao na piny io na tsy piny io, na mpivavaka io na tsy mpivavaka io, na kristiana na tsy kristiana, dia hoy ny Baiboly hoe manaja ny olona rehetra. Inona ihany koa no mampitombo na mampihena ny valeur? Ny fihetsem-po. Ny fihetsem-pon'ny olona anankiray dia na iny mampiakatra valeur na iny mampitombo ny valeur. Ka raha tezitra ohatra ny olona anankiray ka mitabataba sy mivazavaza eny an-dalambe eny dia hitantsika fa mihena ny valeur an'iny olona iny. Raha tezitra ny vadinao ianao hazavazavazany ao mason'olona ny vadinao, fa mampihena ny valeur amin'ny vadinao izany ary mampihena ny valeur anao. Ka mila fihezina mihitsy izany ny fihetsem-pontsika satria mampihena ny valeur antsika. Tsy hoe tezitra tsika dia mitabataba mivazavaza eny an-dalana any anaty bus. Hitantsika izao ireny olona mitabataba eny an-tsena ireny tezitra dia manompa dia tena marina dia izao mihena ny valeur. Inona ihany koa farany tena hoe mampihena valeur, manimba valeur? Ny farany dia izao, ny fiakanjo. Ny fiakanjo na io mampiakatra ny valeur an'olona anankiray, na io manena ny valeur an'olona anankiray. Misy vehivavy anankiray nanontany tamina mpanompon'Andriamanitra hoe pasteur, za mba hanao misy. Izy amin'io tena tsara tarehy sady tsara bika. Dia hoy izy ilay pasteur, aiza manao ianao izy, aiza manao an'izany misy izany. Satria nahoana hoy izy ianao? Misy ilay concours na misy ireny. Ary tena lany mihitsy izy. Fa zao hoy izy ilay mpanompon'Andriamanitra, manena ny valeur anao io satria amin'ilay misy ireny mantsy amin'ilay fifaninanana misy ireny misy émisteur dia misy an'ilay manao bikini ohatry ny hoe mitanjaka izany. Ka amin'ny fotoana mitanjaka ny olona anankiray dia miena ny valeurany. Ka io fomba fiakanjotsika io izany na mampiakatra ny valeur antsika io tsika na mampidina ny tombam-bidintsika. Dia izay ny vidéo antsika androany manana valeur ianao ampitomboy ny valeur anao, ataovy izay hitomboy ny valeur anao isan'andro ampiakary ny tombam-bidinao. Mifarany ity vidéo ity mino fa nafinaritra anao raha manana fanontaniana ianao na manana sosikevitra na vidéo hoe zao indray ny vidéo hozaraina, afaka ataonao amin'ny commentaire izany dia manome fotoananao izahay merina ny toy izao indray dia mirary soa indrindra tompoko, veloma tompoko.